ny tantara tokoa dia mitsara ary ny tantara dia tsy fanadino ka izay no antony ampatsiahivana anao indray ny tantaran'izany daty malaza ny 7 ny volana mars taona 770 izany. Tsy ho fantatritsika nefa tsy ho arakitsika mihitsy ny tantara raha tsy averina kely hatrany amin'ny taona 1970 any ny fampatsiahivana izany tantara izany satria dia miankina betsaka amin'ny zavanitranga tany aloha izany datiny 770 izany. Tsara ary manamarika aminao fa dia rehefa azon'ny la France i Madagasikara tany amin'izany taona 1970 izany, izany hoe nolanin'ny antenimieram-pirenena tany Frantsa ny fahen'ny volana aogositra 1970 fa zanatany frantsay tokoa i Madagasikara dia ny mpitondra frantsay, izany hoe ny teratany frantsay no nitantana izany firenena malagasy izany nanomboka teo. Dia ohatran'ny hoe ny frantsay zany no mipetraka amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena, izany hoe hatrany amin'ny lohany, hatrany amin'ny filohan'ny faratampony zany makany amin'ny ambaratonga ambanimbany kokoa zany manerana ny tinosy Madagasikara ity. Fa saingy 18 taona taty aoriana, izany hoe taonina izay datin'ny taonan'ny 1970 izay vao tena ny fo tanteraka ny fitiavan-tanindrazana malagasy satria dia teo no nahatsapa izany ny vahoaka malagasy fa ay la France dia manana tahotra ihany manoloana ny fahavalony satria dia fatatsika tsara fa nanomboka tamin'ny taona 1770 nisy ny ady lehibe voalohany izay nakana tirailleur teto Madagasikara nalefa tany France iado any la France dia teo koa no ohatran'ny hoe ny fozany ny fitiavan-tanindrazana teo amin'ireo malagasy ka nisan'izany atao hoe VVS na ny Vivato Sakelika izany nanomboka nanao fikambanana ary dia nanana mpikambana 300 tamin'izany fotoana izany dia ny tena nalaza indrindra moa tamin'io mpitantana ny VVS io dia tsisa fa ny pastor Raveljon sy ny docteur Ravoangy dia nipotra teo zany ity Vivato Sakelika ity izay nandrangaranga ny fitiavan-tanindrazana ary niezaka anohatra ny fisiny izay rafi-pitondrana vahiny teto Madagasikara izay. Kanefa dia tamin'ny 1870 dia ravan'ny mpanjanaka na ny voanjo izany fitiavan-tanindrazana izany satria dia nosamborona ireo voasambotra zany ireo pitarika ary tsy navotsitra izy ireo raha tsy taty amin'ny taona 1970. Rehefa noafahana tamin'izany taona 1970 izany ny mpitarika-ny VVS na ny Vivato Sakelika dia nieritreritra ny hanao conférence à Pabemaso tao amin'ny trano Excelsior teto Antananarivo. Tsisa moa zany fa ny docteur Ravoangy izay nitarika izany VVS izany nampindringa Jules Ranaivo dia tsy nomena ny trano sy ny fahafahana amin'ny teniny moa zany ireto mpitarika ireto dia nisy ny fidinana lalambe izay nataon'ny vahoaka na Antananarivo tamin'izany fotoana izany ny 7 ny volana Mey io 770 dia nikika moa zany reto vahoaka reto namakivaky ny arabe any tanàna nitaky ny fahafahana ny fahaleovantena sy ny hoe Madagasikara amin'ny malagasy. Fa aty amin'ny 10 taona taorianan'izay, izany hoe tany amin'ny taona 770 tany zany vao mba nisy ihany ny ohatran'ny hoe fahafahana kely azotsika malagasy satria dia nasaina zany tsika teo nandray anjara tamin'ny fifidianana, izany hoe fifidianana voalohany izay nisy teto Madagasikara io fifidianana izay solotena antsika, izany hoe solotena iray zany amintsika malagasy hiditra ao amin'ny Conseil supérieur de colonie tany Paris. Dia le toerana moa tamin'izany fotoana izany toerana tsisy fahefana kanefa dia faly ny malagasy fa ohatrany hoe navela mindra irery sy navela ilaza ny heviny ary dia nifidy ny pastora Raveljon izay namorona VVS niaraka tamin'ny docteur Ravoangy ihany tamin'izany fotoana izany dia izy moa zany ny voafidy dia izy zany no solotena malagasy voafidy voalohany tamin'izay fifidianana tamin'ny 770 zay ao anatin'ny Conseil supérieur de colonie dia tafiditra moa zany izy ho isan'izay ao anatin'ny membre ny conseil izay. Fa 3 taona taorianan'izay 770 zany taona 770 izay ny taona
taona 2017 nanomboka ny fadimy volana Mai ka hatramin'ny fahen'ny volana Novambra dia nifandona teto ny miaramila frantsay nalefa ny gouvernementany Vichy sy ny miaramila britannique ary tena fifandonana tokoa ilay satria dia niaro antsika malagasy ry zareo anglisy tamin'izany fotoana izany dia ny fahenina amby folo ny volana Novambra no natsangana nanangana gouvernement indray zany ny la France io le gouvernement natao hoe France libre dia nampisalasala mihitsy tamin'izany fotoana zany na mbola zana tany frantsay any Madagasikara izany hoe zareo anglisy zany no lasa niaro antsika tamin'izany taona 2017 izany ary nisy ny fanarahana teo amin'ny Anthony Eden sy Charles de Gaulle tamin'ny faefatra amby folo ny volana Desambra tamin'io taona 2017 io ary dia teo moa zany no ekena sy nankatoavana ny fahefan'ny France libre dia ny fiarovana amin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia etoany i Angleterre na i Great Britain na i Grande Bretagne zany dia tamin'izany fotoana zany zany ny Madagasikara ohatrany hoe somary afaka teo ambany vahoan'ny la France zay tena tsara tadiditsika mihitsy satria misy dikany lehibe izany hoe nisy fahafahana kely zany teo ambany vahoan'ny la France zany Madagasikara tamin'izany taona 2017 izany tsy afananoatra tokoa ny voanjo raha arak'izany tantara izany no io accord tany Londres io dia nietsaka zareo mba hahita fomba andraisan'ny malagasy anjara marina amin'ny fitondrana ny taniny profon'izany ozy ianao dia ny volana Desambra 2017 dia noforonina ny commission mixte franco-malgache izay niantsona any pastora Ravel John ny volana febroary taona 2017 dia nataon'ny frantsay zany hoe conférence de Brazzaville izany ary dia namory ny frantsay namory firenena maro zany ny frantsay ny resaka ny raha malagasy ka dia najoro ny conseil représentatif sy zany hoe nahitana io conseil io zany nahitana vazaha 30 voanjo 30 zany hoe frantsay 30 sy malagasy 30 dia zareo reo zany dia manapahefana amin'ny volam-panjakana nomena lalana ny malagasy nomena alalana ny malagasy andefa député efatra any amin'ny anteny mera-pirenenan'ny Paris ary ireo député efatra ireo dia nomena lalana koa anomana ny sata-panorenana tamin'izany fotoana zany ary dia voafidy ho any zany ny docteur Ravoanga ny docteur Raseta tamin'ny volana Oktobra sy Novambra 2017 dia rehefa lasa tany Paris ny député Ravoanga sy Raseta tamin'izany fotoana izany dia tafahoana tamin'Andriamatoa Jacques Rabe Mananjara dia tany Paris izy telo mirahalahy reo no namorona ny antoko MDRM ny mouvement démocratique de la rénovation malagasy antoko politika mikendry ny atonga ny Madagasikara ho fanjakana afaka izay zany no tena tanjon'ity mouvement démocratique de la rénovation malagasy ity ary dia manana ny fitondrany sy ny antenimierany sy ny tafiny ny volany eo amin'ny firaisana frantsay no tena tanjon'ny MDRM noforoniny izy telo mirahalahy reto tamin'izany fotoana izany dia lalina tokoa ny fitiavan'ny malagasy maro an'izany antoko vaovao izany satria dia naoraka teto an-tanin'razana teto Madagasikara ny fiforonana izany antoko izany dia teo koa ny nanomboka natahotra ny vazaha nata amin'ireo mpanao raharaham-panjakana teto zany nata amin'ireo nanana concession vaventy sy ny hafa satria dia nanomboka ohatrany hoe ny roborobo lay antoko dia natahotra zany ho verifinana teto Madagasikara ireo vazaha izay efa nonona teto ny tsara ho fantatra tamin'izany fotoana zany dia nisy ny antoko politika natao hoe PDM na ny parti démocratique malgache izay nanana firehana protestante nisy ihany koa ny antoko politika MSM na ny mouvement social malagasy izay nanana firehana katolika fa ny kristianina rehetra dia saika lasa noronana kany amin'ny MDRM avokoa ary dia i mon père Dunant moa zany izay nandray anjara feno tamin'ny fanamboarana ny statut natoka MDRM dia mon père zay zany hoe amapretra zay dia katolika izy izay tokony hoany amin'ilay MSM na lay mouvement social malagasy kanefa dia nijanona tanteraka ho hipetraka ao anatin'izay hoe hiaraka amin'ny docteur Ravoanga sy docteur Raseta ary Andriamatoa Jacques Rabe Mananjara izay tao anatin'izay MDRM izay
nisy ko tamin'izany fotoana zany zany hoe mba anoerana n'izay hoe misy antoko politika matanjaka malagasy zay teto a Madagasikara dia namorona koa zany nisy antoko miforona vaventy tamin'izany anohatra azy de tsisy zany fatatsika amin'ny anarana hoe PADESM na ny Parti des Déshérités de Madagascar de nilaza ny ampisondrotra amin'ny malagasy ambanimbany ary nananohitra ny MDRM izany antoko zany tamin'izany fotoana izany ary de ny vahiny ny vazaha sy ny voanjo rehetra teto dia saika nanampy an'izany antoko ny PADESM izany mba atao hoe anakelezana hery an'ilay MDRM ary amin'izao fotoana izao moa dia fatatsika tsara ny tantara rehefa tenen'ny olona hoe taranaky ny PADESM fa dia io zany tiany olona tenena hoe taranaky ny voanjo izay nanjakazaka teto tamin'ny lafin'ny politika. Fa tsara ihany manamarika anao fa rehefa nitoy ny tantara zany hoe aty amin'ny volana aogositra 1970 tao anatin'ny otakotaka tokoa no niverenandreo miaramila malagasy niisa teo amin'ny ray alina teo niady ho an'ny la France reo zany lay tirailleur izay niverina avy any France ody any tanindrazana de nanana olana ohatrany hoe nisy olana teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany satria nanana lonolono tamin'ny mpitondra teto ireo miaramila malagasy niady ho an'ny la France reo satria natsapa zany reo fa hoe naritra ela loatra vao nampidina aty an-tanindrazana de ny samboaravoara ny toedrara tamin'izany fotoana izany satria dia rahantsika mahafantatra moa fa miaramila izay nampianarin'ny frantsay ny tanabasy tany andafindrika tany tafaveriny reto Madagasikara ary dia natahorana mihitsy ny hoe raha ireto miaramila analiny reto no andrombaka ny fitondrana na anao ohatrany hoe valifaty dia tena atahorana tokoa. Fa tao anatin'izay taona 1970 zay zany hoe ny 17 ny volana oktobra dia nisy ny fifidianana ka neken'ny vahoaka frantsay ny lalam-panorenan'ny repoblika fahefatra tany Frantsa sy ny tany momba azy zany hoe ny io zany nisy ohatrany hoe référendum zany tany Frantsa tany dia nanaiky zany ny zareo frantsay fa dia ao anatin'ilay repoblika fahefatra zany zay le lalam-panorenan'ny zareo tamin'izany dia ny hoe tsy zanatany frantsay intsony fa firaisana frantsay na territoire français d'outre-mer ny tany toan'ny Madagasikara de tamin'izany zany no ohatrany hoe nikena fa tsy zanatany frantsay intsony isika malagasy ary de no zay fahalanin'ny lalam-panorenana frantsay zay de niala teto ireo miaramila britanika niantoka ny fiarovana any Madagasikara. Asa rahatsika mpiaino tsara izany tantara izany izany hoe rehefa niaro antsika teto ny miaramila britanika dia tany amin'ny taona 1970 dia nanomboka natahotra ny frantsay satria nisy akoronsoniavana tamin'izany fotoana zany dia tsy dia afaka nanao zay daniny kibolo loatra teto ny frantsay noho ny fisindreo miaramila britanika niambina niantoka ny fiarovana ny Madagasikara fa rehefa lany lay lalam-panorenan'ny repoblika fahefatra frantsay izay milaza fa ny tany toa Madagasikara dia tsy zanatany frantsay intsony fa tao hoe firaisana frantsay fotsiny dia nieritseritra ireto miaramila britanika ireto zany hoe ny fanjakana britanika mihitsy tamin'izany fotoana zany nieritseritra fa hoe inona moa tokony hipetrahana ny Madagasikara fa de efa ekena zany fa tsy anjanaka ary tsy manjanaka tany intsony la France de nesoro ny miaramilany dia teto zany tsika no nibanaka ho izy ny fitenenana fa zay mihitsy ny tena izy radorary fidy rehefa nesoro ny ala teto no miaramila britanika reo ireto dia ny frantsay sisika indray zany no noverina ny fampitazana teto. De tamin'izany fotoana zany no zarana ho province dimy na faritany dimy moa sika Madagasikara de izavy moa reo faritany dimy reo dia mazava ho azy fa ao Antananarivo Fianarantsoa Toliara Tamatavy ary Mahajanga fa efa taty aoriana efa ela vao niampy any Diego Suarez zany hoe iantsiranana izany province ozy sika amin'ny teny frantsay izany faritany izany de ireo faritany dimy ireo de natao zany hoe ohatrany hoe nomena fahafana zany mba anana assemblée provinciale iray zany hoe misy olona 30 na 5 avy averiko indray tamin'izany fotoana zany la France dia namelatsika hifidy olona 30 ka hatramin'ny 5 isaky ny province na isaky ny faritany hiditra ao amin'ilay assemblée provinciale
de tsy gouverneur général intsoniko natao anaran'ny filohan'ny Madagasikara tamin'izany fotoana izany fa natao hoe haut commissaire. Io zany tena mitondra ny Madagasikara rehefa niala teto moa zany ny mpanjaka farany Ranavalona fahatelo dia frantsay no mitondra ny tany sy ny fanjakana teto dia nantsoina hoe gouverneur général izy tamin'izany fotoana izany fa tamin'io taona 1970 io dia novaina ny anarany ka natao hoe haut commissaire. Dia nolazaina koa tamin'izany fotoana izany fa afaka mandefa olona ho any amin'ny Assemblée nationale sy ny Sénat sy ny Haut Conseil de l'Union française any Paris isika malagasy. Ohatran'ny zany hoe nomena fafana mihitsy sika malagasy aloha zany mety mbola teo masony izao tontolo zao hoe io zay fa misokatra ary mamano olana any Madagasikara dia omena fafana ry zareo tamin'izany fotoana izany. Fa ny zavatra tena bomba tamin'izany fotoana izany ataoko hoe bomba satria tsy napozony rehetrarehetra dia nandeha raha ilay fifidianana izay hiditra ao anatin'ilay assemblée provinciale sy nilay olona izay hofidiana ao anatin'ilay assemblée représentative eto Antananarivo dia saika MDRM avokoa no voafidy tamin'izany fotoana izany. Ny fifidianana moa dia teo anelanelan'ny novambra 1970 ka hatramin'ny janoary 1770 dia tahaka izao ny vokatry ny fifidianana tamin'izany fotoana izany. MDRM no voafidy ho député ao amin'ny Assemblée nationale dia tsy iza moa zany fa Ravoahangy Raseta Rabemananjara. Mbola MDRM koa no voafidy ao amin'ny Sénat sy ny Haut Conseil. Mbola MDRM ihany koa no voafidy amin'ireo izay atsofoka ao amin'ny Assemblée provinciale. Izy rehetra io zany tamin'ny faritany rehetra afa-tsy ny tany Mahajanga. Tany Mahajanga zany no mba nisy kely padesma tafiditra tao anatin'izany Assemblée provinciale izany. Dia tongotsika zany any amin'ny taona 1770 satria ny volana janoary iaho tamin'io teo zay zany no resantsika farany teo le hoe MDRM daholo zany no ohatran'ny hoe naka amin'ny toerana rehetra teo amin'izay sehatra politika zay teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa tamin'izay taona 1770 izay izany hoe ny 17 ny volana mars roa andro talohan'ny fipoahan'ny 7 volana mars dia nisy ny fivorian'ny birao politika MDRM teto Antananarivo. Dia tao anatin'izany moa ny docteur Ravoahangy Andriamatora Rabemananjara sy ireo olom-boafidy MDRM atao amin'ny Assemblée provinciale teto Antananarivo. Dia nisy fivoriana natao teto tamin'izany. Ny fivoriana zareo dia ny hoe nandinika izay olona atolotra ho candidat ao anatin'ny antoko atolotra ho fidiana ao amin'ny Assemblée représentative. Ary izany fifidianan'izany dia atao afaka 3 andro. Zany hoe 3 andro aorinan'io fivoriana io 17 volana mars io zany dia izy fifidianana andeha indray dia ny fifidianana izay olona ampidirina ho lanja ho laniana ao anatin'ilay Assemblée représentative. Tsara ny manamarika amintsika sy manamafy fa ny toerana rehetra teto Madagasikara araky ny efa voalaza tetsy ambony dia saika lasan'ny MDRM avokoa. Lasan'ny MDRM avokoa na ny toeran'ny député tao amin'ny Assemblée nationale na ny tao amin'ny Sénat na ny tao amin'ny Haut Conseil na ny tao amin'ny Assemblée provinciale. Dia nandinika zany reto birao politika reto hoe iza no alefantsika indray ho atsofoka ho fidiana ao anatin'izay Assemblée représentative izay. Fa amin'io datiny fa 17 volana mars io ihany zany hoe 2 andro alohan'ny fipoahan'ny 7 volana mars dia nanaparitaka telegramme ny haut commissaire teto Antananarivo. Ny haut commissaire moa zany nitenitsika teny am-boalohany hoe io zany ny tena mitantana ny firenena tamin'izany fotoana izany. Dia toy izao zany vaky ny telegramme izay nalefan'izany hita ao amin'ny archive ny direction des affaires politiques. Telegramme no tanisain'ny Francis Corner ao anatin'ny gazety boky Esprit numéro 9 nivoaka tamin'ny volana septembre 1770 amby arivo. Dia toy izao nivaky n'izany telegrama izany. Misy feo mandeha ozy izy avy any amin'ny faritra samihafa any fa hisy hetsika ho fanoheran'ireo Européanina ny 17 ny volana mars. Stop. Feo mandeha tsy voamarina kanefa miantso anareo mba ho samy ho mailo hatrany. Zay zany no ohatran'ny hoe telegrama naparitaka avy eto Antananarivo nakany amin'ny faritra samihafa.
dia tamin'io fa 7 amby roapolo ny volana mars io zareo tany Fianaratsoa tamin'io andro dia nampandre ireo MDRM nyvory teto Antananarivo tamin'ny alalan'ny Ngarakoto François de Sales fa hisy hetsika ho fanoheran'ireo vazaha ny aliny fa 7 amby roapolo ny volana mars. Zany hoe rehefa voaray tamin'ny Fianaratsoa tany lay telegrama zany dia nampandre tamin'ny alalan'ny Ngarakoto François de Sales Rakoto François de Sales zany ny zareo tamin'ny Fianaratsoa fa hoe isy fikolokoloana ono anoherana zany hoe aminona vazaha mihitsy zany teto Madagasikara ny aliny fa 7 amby roapolo ny volana mars. Dia nahenon'io zareo tao amin'ny MDRM zay nivory zany teto Antananarivo dia nanapa-kevitra hanaparitaka telegrama manerana ny nosy mivaky toy izao. Misy timo zany dia nalaina tao amin'ny archive ny direction des affaires politiques ihany izay nitany sainga Hubert Deschamps ao amin'ny boky Histoire de Madagascar pejy 220. Dia toy izao nivaky ny telegrama nalefandreo MDRM avy eto Antananarivo zany naparitaka tany amin'ny faritra. Mba hamparitao sy ataovy petadrindriny ty filazana ity, baiko omen'ireo masovo rehetra, ireo mpikambana MDRM rehetra samy tony sy tsy entanina kafanampo manoloana ny tetika sy fiantsina samy hafa ka mpisikorontana entina mitehana ny politika mpilaminana efa irotsony ny MDRM. Manosony ny birao politika ny MDRM tapitra. Dia lasa ary nazahoana fanamarina mpandefasana. Zay zany no voasoratra anatin'izay boky Histoire de Madagascar pejy 220 izay nosoratan'ny Hubert Deschamps. Dia rehefa lasa lay telegrama zany dia napetaka eraky ny rindrina lay izany ho hitan'ny olona mba samy io tony satria ao fomba ahoana tokoa moa no hoe andeha ifanakorotana kanefa ny poste na ny plasy ny toerana rehetra politika teto amin'ny tany sy ny fanjakana dia efa saika azony MDRM avokoa. Fa tamin'io datan'ny 7 ny volana mars io ihany dia tonga tany Fianaratsoa ny ataontsika hoe chef de la sûreté Monsieur Baron tamin'izany fotoana zany ary dia nanome baiko ny anongotana zany hoe natao petadrindra zany lay antso avy amin'ny MDRM atao Fianaratsoa dia Monsieur Baron chef de la sûreté avy aty Antananarivo nalefa mba hijery ny filaminana amin'ny Fianaratsoa dia namoaka ohatrany hoe baiko ny amin'ny hoe anongotana an'lay fiantsonan'ny olona ho tony. Dia zao no niteneniny hoe tsy misy nininona hitranga zany ozy izy ka tsy ho fantatray satria misy pitsokilo efa nampidirinay ao anatin'io comité directeur ny MDRM io. Zany hoe misy mpamadika ihany koa zany ao anatin'ilay MDRM dia efa fantatra zareo meloa zany hoe inona ny hetsika ao ataon'ity MDRM ity ka zay no natonga le Monsieur Baron zany chef de la sûreté zany tamin'izany fotoana zany dia tena ohatrany hoe pitsikilo ny fanjakana foibe ohatrany hoe DGIDE na DGID no filazana azy tamin'ny fotoanandro ny République faharoa. Dia io zany no nitarika an'izany sûreté zany io Monsieur Baron io ary dia tany Fianaratsoa izy ny 7 ny izay volana mars izay nalaitsika moa zany izany rehetrarehetra zany tao anatin'ny mémoire izay nisoratan'ny Madame Albertini sy ny commandant Boucher tamin'ny taona 27 ary dia misy ihany koa ny manamarina izany resaka rehetrarehetra zany ny amin'ireo hoe misy pitsikilo zareo voanjo zany ao anatin'ny comité directeur ny MDRM dia ny général Casville no tanisa izany ao anatin'ilay boky nosoratany L'île ensanglantée pejy 220. Dia tamin'izany fotoana zany toy zany tantara hoe Monsieur Baron zany miresaka amin'ny olona le hoe tsy misy nininona hitranga zany. Dia nisy colonel anankiray natao hoe colonel Léopold nommé sy naneso Anga Baron nilaza fa hoe ho hitantsika eo raha pitsoalina fa ho marina ny teniko satria ilay colonel io zany dia efa mahafantatra fa isy fipoahana ny 7 ny volana mars ary Monsieur Baron moa zany dia ohatrany hoe nataony nesony fa tsy mahafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena.
de rehefa nipoka ny fasivy amby roapolo ny volana mars iny zany hoe toizako kely zany lay resaka momba ny monsieur Baron ty dia nampanatsoana teny amin'ny lampanantanana reniny lay teny amin'ny braomany haut commissaire zany Inga Baron ary de rehefa nanontaniany haut commissaire izy hoe fa hoana ino ny fipoahana ny tranga ny fasivy amby roapolo ny volana mars ifo fatelopolo ny volana mars iny dia namaly mazava mihitsy tady aloha ty valiteny monsieur Baron ty satria ilay tsika ty any amin'ny farany fandarana fa de namaly Inga Baron nanao hoe fivadia miaramila tamin'ny lehibe nozy izy no azo ilazana ny fanafiana tao amin'ny hôtely Larieux tao Moramanga nantany zany hoe fa na inona no tokony ho antony ny poany inona zany ny antony mety hoe natonga an'ilay tao Moramanga satria moa tsy nisy hôtely nisy nireo officier sy sous officier tao amin'izay hôtely Larieux zay dia tao no mitafiana nisy nanafika ny aliny fasivy amby roapolo ny volana mars ary rehefa nantanianga Baron zany amin'ny chef de sûreté azy dia nilaza mazava izy fa dia miaramila ny komy tamin'ny lehibe any no nanao izany fanafiana izany fa ny zavatra tena nitranga ny alin'io fasivy amby roapolo ny volana mars ifo fatelopolo ny volana mars io dia tonga namaky ny varavaran'ny hôtely Larieux ireo commando nanafika tao de ny olona ny vonono zareo tao zany sady mitifitra izy no mitabataba hoe amin'ny anarany MDRM ohatr'izay zany hoe manafika zany le olona de mitonona anarana hoe amin'ny anarany MDRM de mamono izy ohatra hoe ianao hoe zany mpangalatra zany radorar fidy zany zao amakibanky de zany radorar fidy sady miteny ohatr'izay zany izy zany hoe tena tonga de fantotona fotsiny zao an'ilay atokotiny malagasy ilay fanafiana an-tranga aloha tao amin'ny hôtely Larieux ary Inga Baron izay chef de sûreté tamin'izany fotoana zany de tena nilaza mazava mihitsy tamin'ny haut commissaire fa dia mety ho fivadiana miaramila amin'ny lehibeany ny zavatra nitranga atao Moramanga de nanampitrotraka an'izany koa ny tany Manakara tamin'ny faritra Sasinakiny ny amin'ny hoe miantso ny anaran'ny MDRM daholo zany zany hoe mamono olona zany zareo de sady miteny hoe amin'ny anaran'ny MDRM de ny teo amin'ny seranam-piaramanidiny Manakara raha moa de niaraka amin'ny saina MDRM mihitsy ireo commando izay nanakana teo amin'izany seranam-piaramanidiny zany nisy koa zany lamasinina izay saika andefasana ohatrany hoe miaramila renfort zany avy any Manakara amonjy an'ilay toerana izay tena nisy mafapana zany hoe toerana mafana zany tady ambilo sy sasinaka dia nosakana n'ireo olona zay mitonona ao MDRM mitondra saina MDRM mihitsy teo amin'izany seranam-piaramanidina izany de ny zavatra tsara ho fantatra sy tokony ho fantatrao de ny hoe tany Vohipeno zany hoe tamin'ny faritra Tsimotsinanana iny andray maraina de tao anatin'izay datiny ny fafito amby roapolo na favalo amby roapolo ny volana marsa izay dia nisy mpikambana iray avy amin'ny Padesma mbola mamimamo zany hoe nandray volony ranga de mamimamo izy ty moa ty resaky ty dia nalaintsika tao amin'ny mémoire manuscrit any Emilien Raharnosy tamin'ny datiny fa dimapolo hoe ny taona 570 ary Inga Emilien Raharnosy dia mpiasa amin'ny poste tao Vohipeno de izy moa zany nanoratra n'izany mémoire izany de nitanisany zavatra nyteneniny ty mpikambana amin'ny Padesma tika toy izao izy ny tenin'ilay ranamana rehefa mamimamy ihany namakivaky ny tanàna Vohipeno sady miantsoantso hoe aniza ny tany any Padesma aniza ny basy any Padesma hoe la velona ny eny Padesma ringaniny MDRM vonoy raha voangy vonoy raha seta vonoy raha be mananjara ary ipaka reo MDRM reo hoe la velona ianao Marius Moutet hoe la velona Ramadie ny ambany andro sy ny tsalo ny fahavalo fa mitady anandevo atsika ary ipaka hatramin'ny farany reo zay zany ny tenyty mpikambany Padesma ity mamimamy voamaraina ohatrany nandray vola tany ambadika tany de nisotrosotro dia nilaza ny tsy anontaniana tamin'izany fotoana izany ary dia voaray moa zany voaray noraisy Inga Emilien Raharnosy ho noty izany tabataba voamaraina tao Vohipeno izany.
ny ampitron'izay fa 7 ny volana marsa zay moa dia karazany efa nanao hoe démenti zany ny mpitarika ny MDRM ary de nilaza sy nitsipaka marindrano fa tena tsy ny MDRM mihitsy no nanao an'iny hetsika izay fandropahana faobe ny alina fa 7 ny volana marsa iny fa dia fiantsina fotsiny zao nataon'ny mpanjanaka ary dia no amafisiny reo mpitariky ny MDRM moa izany hoe fiantsina nataon'ny mpanjanaka ny fandropahana izay nataony ny fa 7 ny alina fa 7 ny volana marsa taona 770 de izany rehetra zany moa de navoakan'ny comité franco malgasy tamin'ny taona 770 ao anatin'ilay boky izay mirakitra ny affaire de Madagascar ary de nivelabelarin'ny Pierre Boiteau eo amin'ny boky contribution à l'histoire de la nation malgache izany tatitra nataony ny mpitarika ny MDRM izany izay milaza fa de tena fiantsina fotsiny zao nataon'ny mpanjanaka ary tetika amtehana tanteraka ny MDRM iny tetika izay natao ny fa 7 ny volana marsa iny nataon'ny mpanjanaka zany ny fandropahana mba amtehana izay iverina fa hetsika ho an'ny fitiavatanindrazana teo amin'ny malagasy ary indrindra ny amtehana ilay antokony MDRM izay mandrandrarandra an'izay hoe mandrangarangana zay fitiavatanindrazana zay dia nataon'ny mpanjanaka mihitsy ny amtehana anazy mba tsy hisy intsony etsy andaliny ko moa ny ala teto ny anglisy zay niaro atsika dia ny frantsay rery zany tianjaka tokana eto ary de tamin'izany fotoan'izany zany raha tsika mafantatra fa nisy ny ho avy eo moa tsika amin'ny fitanisana ny olona maty sy ny olona novonona tamin'izany fotoana izany fa dia nisy mihitsy frantsay natao sorona izany hoe ireo miaramila frantsay izay teto nanome basy an'ireo lazaina fa pikony de nandefa mihitsy ataotsika hoe commando amony frantsay mitovy firazanana aminy mba ilazana fa ny MDRM no namony ny vazaha teto de nisy koa ireo zay ataotsika hoe vazaha nipetraka teto ny zakany zoam-pirenena vahiny azadiny fa nisy grika mipetraka teto ary mbola nisy zany anglisy tavela fa saingy tsy miaramila fotsiny nipetraka teto Madagasikara de reny olona reny no tena no vonona zany mba ilazana fa tena malagasy milaza ty tanindrazana no topokevitra tamin'ilay famonona sy mifandropahana ny asabotsy aliny fa 7 ny volana marsa izay de no tondrona avy hatrany zany fa hoe ireo mpitarika ny MDRM no naniraka ireo mpikambana ao amin'izany antoko izany fa hoe andao raisina ny fitondrana amin'ny alalan'ny hery kanefany tadidio tsara araky ny efa nazavaina taminao teny amboalohany fa nisy fifidianana izay tena nandrandray ny MDRM telo andro tao aorianan'izay fivorinana taony fa 7 ny volana mars taona 770 izay fifidianana izay noeritreretin'ny MDRM fa tena andreseny ary dia azahoana indray toerana mba metrahana malagasy ty tanindrazana ahafahana maka izany hoe fahefana izany ampilaminana dia rahantsika mahita moa zany fa de nikotrehany frantsay tsy mila mitady akorytsika hoe tantarany roandana tantarany Afrika momba ny hoe takitakiny ahoana ny ataon'ny vahiny nataon'ny frantsay rehefa tiaka ny fitondrana tiaka tany anankiray izy fa ny tantarany 770 dia tantara velona ary tena nisy teto Madagasikara ny am'izay hoe tetiky ny frantsay tetiky ny mpanjanaka ahafahana maka ny tanitsika sy ny fitondrana ny firenetsika izay de mazava ho azy moa zany fa dia fampitehana marindrano fotsiny zao ny fitiavatanindrazana teo amin'ny malagasy sy tia antoko izay nankafiziny malagasy ity ny tetika izay nanaovana an'iny fandropahana faobe tamin'ny datany fa 7 ny volana marsa taona 7 ny volana marsa taona 770 iny de nosamborona moa zany ny olona toandry docteur Joseph Ravoangy Andriana Valona
dia voasambotra izy ny faharoa ambin'ny folo ny volana avrily andro vitsivitsy monja tao aorianan'izay fipoahana izay ary dia notsaraina ary noelohana ho faty zay moa zany ny fitsarana zay natao azy teo amin'ny teto Antananarivo zany teo amin'ny cour criminelle dia ny hoe melohana ho faty Andriamatoa Joseph dokotera Joseph Ravoahangy Andrenavalona saingy nahazo fahafahana indray izy tany amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana marsa ny taona 1970 ny dokotera Raseta indray koa dia nosamborona ny faheniny volana jona taona 770 ary dia notsaraina ihany koa tamin'izay datiny fa 4 ny volana oktobra taona 770 izay tao amin'ny cour criminelle teto Antananarivo ary dia nahazo fanalefahan-tsazy ny volana jolay 770 sy 700 ary ny Andriamatoa Rabe Mananjara dia voasambotra ny 12 ny volana avrily taona 770 dia nahazo sazy gadra mandra-pahafaty kanefa dia nomena amnistia tamin'ny taona 1970 fa misy fijoroana vavolombelona zany izay nataona pretra anankiray Père Chevigné izay moa ny anaran'ity pretra ity momba ny resaka lamasinina atao moramanga io moa zany ilay hoe train na wagon ny tena lalantsika azy atao moramanga rehefa nipoaka ny iny datiny 7 ny volana mars taona 770 iny dia mazava ho azy zany arak'izay tatitra efa nomenanao teo zay zay tantara nentina taminao teo zay fa dia famitihana ankitso frano fotsiny zao ny antoka MDRM dia nisy olona tany amin'ny faritra Antsianaka iny na ny taty Ampitandrefana zany na ny tany Ambatondrazaka na ny tany Ampitatsinanana dia nisy zany ny fisamborana indrindra ireo manam-pahaizana ireo dokotera sy olona ataontsika hoe tsongon'olombolo teny amin'ny fiarahamonina ary ny tena moa zany raha mba nandalo tamin'ireny faritra ireny ka mba nanontany ihany ireo zokizoky olona sy ireo zay ataontsika hoe olon-dehibe mba mbola velona zany nanontany momba ny fisamborana tamin'izany fotoana izany dia nanamafy tokoa le zoky olona ireo ny amin'ny hoe tamin'izany fotoana zany hoe tamin'izany datiny taorian'izay datiny 7 ny volana mars taona 770 izay dia tondromolotra dia voasambotra ianao ary dia maro zany ny olona nosamborona tany amin'ny faritra loatra iny hoentina hiakatra sy hotsaraina ty Antananarivo resaka tondromolotra misy olona eny tsatsy mahafantatra ny ninona akory dia nosamborona dia nampidirina zany amponja atao Ambatondrazaka ary dia nakarina tao anatin'ny lamasinina hiakatra aty Andrenivohitra dia ny fijoroana vavolombelona moa zany nataon'ilay mon père na ilay pretra atao hoe Père Chevigné dia toy izao tonga tao moramanga ozy zay ny fahadimy volana May taona 770 sy 720 niaraka tamin'ny commandant Joubert ozy ary dia tafahoana tao amin'ny chef de district an'Ambatondrazaka monsieur le Chevanton dia ny resaka wagon feno gadra izy amin'ilay lamasinina izay nandehananay satria io ray lamasinina zany hoe ray fiarandalam-by tamin'ireo gadra reo ihany ny tenako ozy izy dia ohatrany resaka ozy izy zahay gadra ao anatina wagon hoentina ao amin'ny garany moramanga avy any Ambatondrazaka zay tany ny alanay tamin'ny resaky ny commandant Joubert ozy izy sy monsieur le Chevanton izay chef district an'Ambatondrazaka no nalalako hoy zany ty pretra ity fa misy fepetra ho raisina mandritry ny alina saony misy mitady anafaka ireo gadra ireo dia mbola niresaka tamin'ilay pretra zany ilay commandant Joubert fa isy raha iseho amin'ny ho alina io zany hoe ny alina fa 5 volana May ifo fa 9 volana May zany dia ny alina ozy izy ilay pretra amin'ny fitantarany zany dia namonjy fatoriana ny tenako tao amin'ny camp militaire efa voahomana hoa satria tao izy zany napatorian'ireo miaramila satria misy hoe hevitra azo ny atoriana zany ao dia natorotao ity pretra ity dia nifanila ozy izy ny hevitra sy commandant Joubert izay hevitra fatoriana zany hoe tao amin'ny hefitrilany zany anisan'ilay commandant Joubert dia tao amin'ny hefitrilany no nisy ny antipretra atao hoe Chevigné ity dia tokony ho sasakalina ozy izy na eny feombasy mitrailleuse ny tatatata ny tenako ary feo tafondro teo amin'ny 4 na 5 teo eo niaraka tamin'izany feombasy ny tatatata izany
de eny kosa izy ao ambadika ao ambadiky ny efitranao zany lay commandant miasa dia le manao sady zany mandeha tsy matory fa mitsangana mandeha enony zany misy olona mandeha ao ambadiky ny trano de ao amin'ny efitra lay commandant de nitsangana ozy teo ampandrina ary nivadika amin'ny tany tao amin'ny efitra lay commandant inona marina ny zavatra tena nitranga fa tamin'izay indrindra ozy izy no niresaka antarby amin'ny olona eny amin'ny gare de zao ozy izy no nanontaniany hoe est-ce que ça gueule hoe mbola mitabataba ve de eniko tsara ozy izy nilay feo avy amin'ilay téléphone zany manao hoe ça ne gueule plus hoe tsy mitabataba intsony ny maraina ozy mon père dia namonjy tena migarany jeriny zavanitranga ary wagon potipotika sy lokam-bala ohatrany sivana ozy izy no hitany masoko natsiravina no nijery an'izany de ty koa misy fijoroana vavolombelona anankiray tantaran-drakotony aina zany hanotokana sisa velona tamin'ireo wagon anankitelo nitondra an'ireo gadra tao Moramanga zany hoe rehefa nandeha zany ny fisamborana tany amin'ny faritra loatra iny no samborona daholo zay neritreretina ao MDRM sy ireo olona neritreretina ao manam-pahaizana dia isan'ny tafiditra tao anatin'ny tao nga rakotony aina izy nefany dia velona somatsara dia fijoroana vavolombelona izay nataony etio tantaraina aminao manaraka ity rehefa vita ozy izy nlisitra ireo olona nosamborona natao takalinaina no everina fa opikiony de nisy nirofina teny an-tsaho izy de nizoma faharoa amin'ny volana me de nantsona tsirairay zahay ka niditra atao amin'ny fonjana Ambatondrazaka efitra maizina laharana fahaefatra fahadimy fahaenina ary fahafito ny alahady efatra me no nomena sakafo farany izahay mangazo maina toy ny mahazatra no sakafo mba omenanay ny ampitsy vao maraina zany hoe vao mangiran-dratsy zany ny fadimy volana me de nisy ny fiantsoana anarana ka natomboka avy avy tao amin'ny cellule larana fahafito de izay vao antso nakarina tao anatin'ny camion ary nalefa teny amin'ny gara ka nahiditra tao anaty wagon miisa telo fitondrana omby zany hoe ireo olona nantsona ireo zany de natsofoka tao anaty wagon fitondrana omby de ohatra somary makarakara kely zay le izy tamin'izany fotoana izany de tao zany natsofoka ireto gadra ireto plomb mihitsy ozy izy no nanodina ny wagon de nambesana miaramila sénégalais mirongo fitaovam-piadina mivezivezy eo amike na ny fiantsona ny fiaran-dalamby izahay zany hoe rehefa natsofoka tao izy zany de nidina plomb lay wagon dia miaramila sénégalais milanja basy zany no miambina sao de misy mitady trotra ao anatin'ilay wagon de tamin'ny raha maraina tanàna ozy izy rehefa vita ny fampidirana anay tao amin'ilay fiaran-dalamby de niala tao Ambatondrazaka izahay zany hoe vao maraina tamin'ny enina zany de niala tao Ambatondrazaka ity fiaran-dalamby ity nijanona saika isaky ny gara ny fiaran-dalamby nitondra anay ary somary nahalitra zany tao Marivoay ao Marivoay moa dia firatsika Marivoay tsy any amin'ny faritra Majunga fa amin'iny RN 44 iny de misy anaran-tanàna hoe Marivoay de isaky ny mijanona zay ozy amin'ny gara dia miaramila mirongo fitaovam-piadina foana no eo amin'ny fiantsoana fiaran-dalamby ary de mitorabato anay torahana vato zany ireto gadra ao anatin'ilay wagon fitondrana omby reto satria misy makarakara kely zany eo amin'ilay wagon dia ny miaramila rehetra zany izay eo amin'ilay fiantsonana de maka vato de mitoraka andreo gadra izay nentina avy any Ambatondrazaka ireo ny any mba fiarovanay tena ozy de ny palitao no esorona de iny no iarovana ny tare mba tsy ifatraran'ilay vato avy hatrany ka mety andratra eo amin'ny tare zany hoe esorony zareo zany ny palitaony de iny no mba fiarovany zareo tare mba tsy ivanontana ny vato avy hatrany eo amin'ny tare tena nampalahelo zany ary dia mitantara moa ato inga rakotony ainany amin'ny hoe indraindray ozy izy de tsy indraindray moa zany fa ilay ireo miaramila mitorabato reo ozy izy de sady tsy malagasy no tsy sénégalais fa de sarotra vinanina hoe mba olona viaiza ary ireny olona ireny zany hoe misy miaramila hafa zany nalefa ny frantsay teto tamin'izany fotoana izany dia hitanga rakotony aina tsara zany fa tsy sénégalais tsy malagasy reo miaramila mitorabato isaky no mijanon'ireo ny fiaran-dalamby eo amin'ny fiantsonana fa dia miaramila afaka
isan-karazana mihitsy ary dia mitoraka vato an'zareo ao anatin'ilay wagon zany ireny olona ireny. De ny ariva ozy izy tokony tamin'ny 3 ora teo eo ny tonga tao Moramanga izahay ary de nijanona nanoloana ny guichet. De nisy atao hoe docteur Radany zay ozy izy tafaraka taminay tao anatin'iny wagon nisy azany. Zay zany ny teniny. De tsy zakan'io dokotera io fanaintainana azo azy no ny fampijaliana tany Amponja nanampy zany koa ny torabatona vo azy ka velotaraina mafy izy. Indraindray to mihira, indraindray to mivavaka, indraindray to mihikika. De arahan'ireo tsy namany hafa ihany koa zany hikika izany. De mirotsaka ny alina na mirifiry zany atsika zany nanomboka tamin'ny 10 ora tany hoany. De nisy feonanjomara heno tany ambadika tany. Samy fanontany teny zahay ny amin'ny hoe inona indray ny dikan'izany anjomara zany. Fa rehefa tokony ho sasakalina naneno teo akaikinay mihitsy ilay anjomara, narahana feon'olona to mivezivezy ao ivelany ao, natahotra avokoa izahay ary tsy tapitapitra zay injao feombasy mitatatata avy any velany mitifitra anay ao anaty wagon. Pitikafo, tselatrafo no nanaraka izany ombieny vokatry ny donan'ireo bala aterany. Mazava taminay fa atao vonomoka ao anaty wagon izahay. Hitako tsara ny paritahany lohany dokotera Ramanamianta no sarahany bala. Zany eo anatin'ilay wagon izy zany de mahita an'ilay pitikafo de misy fitselarana kely de hita ny diran'ilay bala, zany hoe tonga de nampisaraka ny lohan'ilay dokotera. Tsy haiko dokotera olona manampaizana daholo zareo ny tao anatin'ilay wagon de rehefa misy afo kely tazana mitsorika de arahana rano fatsitra indraindray atotomparitaka avy eo. Raha nahita zany Rakotomanga Fandray katesista tao amin'ny ekara Ambohitriasana de torakovitra ary nitady ny varavarana ny tsoahana. Indrisy anefa tsara hidy tokoa ilay wagon ary eo am-pitsanganana mitady lalana indrindra izy no nazera ny balany tefa teo amin'ny tratrany. Ny forotray roa, ny forotrany tolefika zany nga katesista ny anjera avy hatrany ary matitra hatrany. Teo amin'ny faraparan'ny tifitra inga Vincent Rafarala, professeur tao Ambatondrazaka, ny kika mafy hoe raha tsy miseta dokotera vonjeo zany hoe misy an'ilay raha tsy miseta dokotera zany ao anatin'ilay wagon de ny antso vonjeo ty professeur avy any Ambatondrazaka ity potipotiky ny bala ny feno izy zay nahazo ny fitombena ny ray manontolo. De ny dokotera Rabe Manantso zay rehefa olona manampaizana daholo ny anatin'ilay wagon avy any manakambahiny amin'ny faritra Ambatondrazaka iny no namonjy azy. Nitsangana koa ozy Rakotony Aina ary nanampy tamin'ny famonjena ny doublure, nanampy tamin'ny famonjena ka ny doublure ny palitao no norovitinay namonosana ny ratrany. Tara loatra nefa zany rehetra zany fa ny alaina inga Rafarala. Rehefa maty izy to niarany tsahatra tamin'izay ny feonoram-bala sy ny feombasy. Ady-pamantaranandro telo be izao no ny ainanay zany rehetra izany. Ny maraina tokony tamin'ny 7 ora no vahana ny wagon nisy anay ary efa ny andro teo Monsieur le Chevanton, chef district any Ambatondrazaka. Nandohalika izahay rehefa nahita azy ary niaraba azy ka niteny taminy hoe telo no maty tao aminay tompoko. Namaly izy hoe cela m'est égal, sortez pour rejoindre le camion qui va vous embarquer. Na hoe inona ny rarahiko an'izany fa mivoandana miakarana anaty camion hitondra anareo. Alohan'ny alanany gara ny tompokely tany amin'ilay fiarandalamby nitondra anay ny masonay rehetra narikoriko ny nahita ireo wagon rotodrotika ary nitangorona ny lika tao ambanin'izy ireo nisotro ny rano ireo voatifitry ny bala. Nalefa tany amin'ny hopitaly ireo naratra ary izahay mbola tafatsangana kosa nalefa tao Amponja Moramanga. Nanaraka anay ihany koa ireo avy eny amin'ny hopitaly rehefa mody nomena fitsaboana. Teo ny nahalalana fa 2 no mbola novelona taminay 4 atao anatin'ilay wagon nisy Rakotony Aina io zany. 20 kosa amin'ny 12 no tavela tamin'ireo wagon roa ambiny. Zany hoe le wagon roa ambiny zany dia olona 26 no velona tamin'ireo olona 12 490 izay ny niala tany Ambatondrazaka ary 176 tao Amponja Moramanga. Tsy nomena sakafo na rano izahay tany Amponja ary nisy ny maty vokatra zany. Ny alakamisy 19
fa ho nisy mpiambina ny fonja sy voafonja efa nofonjaina tao amin'ny fonja moramanga io no nanatitra rano sy lasopy miaraka amin'ny vary tao aminay. Voatapitra ny sakafo dia indrenindray kamionisa roa nisy manam-pahefana sivily sy miaramila miaraka taminy. Nasaina nivoaka tsiroaroa izahay rehefa nofatorana kabla. Natao indray ny fiantsoana anarana. Teo akaikin'ilay mpiantso anarana tamin'izay fotoana izay, ary teo ambonin'ireo anarana no nahitako ny daty Tananarivo 8 Mai 1779, ary tery ambany ny anarana sy ny sonian'ny jeneraly Kasville. Tsy tapitra akory ilay fiantsoana anarana, somary niataka ny filaharana nga Joseph Ratsaralahy, ary niantso tamin'ny feo avo hoe vive la France, vive le président de la République française, vive monsieur le chef Anton, chef du district autonome d'Ambatondrazaka, vive Madagascar. Namerindreo fehezantenindreo niaraka izahay rehetra, fa nibitsibitsika avy ao arinako ny feonga le chef Anton na hoe tu mourras jeudi, ho faty elahy amin'ny lakamisy. Hoay hoy anakapo, alakamisy anke androany. Tampoka teo nasaina namonjy ilay camion izahay ary nafatratra toy ny kisoa. Namakivaky ny tanàna Moramanga dia namonjy ny ala rehefa tafavoaky ny tanàna. Nijanona rehefa lasa lavidavitra ka nasaina nidina. Izany nidina farany tamin'ilay camion misy anay ka nahazo daroka tamin'ilay miaramila mbola tena tanora. Nozaraina telo indray izahay ka samy nahitana olona 20 eo isan'andiany. Zany hoe natao groupe de 20 personnes zany ilay zareo zany zay sisa velona dia notapahana tamin'ny tandramoko teo izy ireo kabla namatorana anay. Ny groupe voalohany dia nasaina nijoro teo alohan'ilay lavaka be efa voaomana. Zany hoe tany anaty ala tany zany zareo dia nentina tany anaty ala zany zareo dia anatin'ilay ala misy lavaka efa voaomana ny lavaka angeza, satria raha fitantaran-drakotony aina dia eo amin'ny 1 metra eo izy ny alaliny, zany any amin'ny 4 metra zany ny alalin'ilay lavaka, dia 1 metatra no any ny alavany ary 3 metatra ny sakany. Nasaina nanangatanana izahay nitodika ainana atsimo, ary ireo miaramila kosa ny tanabasy mousqueton avy eo atsinanana miomana hitifitra. Notondroiny reto miaramila reto amin'ny hitsiny fony ireo babo. Zany hoe le miaramila zany tanan'ilay basy mousqueton dia atondro amin'ny fonireo gada zany, amin'ny fonireto malagasy reto zany ny vavabasy, dia manome baiko ny iray amin'ireo miaramila lasa nitifitra ary dia menjera maty amin'ny tany avokoa ireo malagasy nobaboana. Ary nisy ofisier anankiray ozy namonjy ireo vatana mangatsika ka nitifitra amin'ny pistolet ny tanany amin'izay mbola mihetsika na tsy maty tsara. Zany hoe mijery amin'ny tany zany ireo malagasy tifirina dia latsaka anaty lavaka ny sasany mety mbola tavela ety ambony dia arahana tifitra moa zany sao dia tsy maty tsara, dia misy ofisier zany mandalo mitety an'ireo razana ireo faty zany dia mitifitra sao dia sanatria mbola tsy maty ilay malagasy. Dia toy izany kozy nahazo an'ireo groupe roa farany izay nisy ahy. Fa ny tena nahazendana ozy dia rehefa alina ny andro nahatsiaro tena ary nahatsapa fa tsy maty, afaka mandeha tsara, ary dia nivoaka avy eo andavaka nisy retsy namana efa maty dia nandeha tongotra avy any Moramanga ary niazo any Antananarivo. Tonga teto afaka ny vitsivitsy ary dia nampetran'olona nandray ahy ho toy ny zanaka rehefa teto. Taona maromaro ny afenako teto Antananarivo izay voasa nanapa-kevitra ny tenako ody tany Antsianaka. Hitantsika amin'izany ry mpiaino ajaina ny zava-nisy teto Madagasikara tao anatin'izay datiny 7 ny volana Mars taona 1770 izay. Anjaranao ny mandinika, tena tolona ve izany datiny 7 ny volana Mars zany, sa fandropahana kitsirano malagasy fotsiny zao mba ahafahany mpanjanaka indray maka ny Madagasikara ho eo am-pelantanany, satria dia nanomboka teo dia maty ilay afo nentin'ny MDRM sy nentin'ireo manam-pahaizana avaram-pianarana malagasy. Maty ny afo ny fitiavan-tanin-drazana izay nitaky
an'izany atao hoe Madagasikara afaka sy Madagasikara ho an'ny malagasy izany, dia hitantsika amin'izany ny fomba ataon'ny vahiny rehefa aka ny firenenao izy. Dia anjarantsika ny mandinika takitaky ny ahoana marina ny tokony hankalazana na atsiarovana amin'ny marimarina kokoa izany datiny ny 2020 ny volana marsa taona 1770 izany.